aoka ivavaka isika rehetra sauranay tokoa ny anaranao ry Andriamanitra ray be fitiavanao rainay amin'ny alala Jesosy Kristy tomponay satria tsara ianao ary ny famoramponao maharitra mandrakizay misaotra anao raha mbola omenao anay ny fahafahana midera sy mankalaza anao amin'ny alalan'izao fivoriana masina izao satria amin'izany indrindra no ahatsapanay koa fa Andriamanitra monina ivovoanay ianao Andriamanitra miteny aminay ianao Andriamanitra miala-nenina aminay ianao no ny alehibe ny fahasoavanao sy ny famoramponao ankehitriny dia mbola hanohy ny fandrenesana sy ny fanambarana ny teninao izahay ka dia mangataka anao ry Jesosy Tompo hitaridalana anay any mpanomponao izay anambara ny teninao mba ho ny fitramponao ireo no voambara eto na ny vahoakanao maro izay ny hainao amin'izao fotoan'izao dia mbasy mitaianay Jesosy mitenena ianao fa mihaino zahay ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatahanay izany amen. Mamerina ny fiarahabanantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga marobe manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fivoriana masina izao araka ny efa voalaza ny mpilaza raharaha teo moa dia tsy dia tompon'anjara loatra ny tena fa ny filohan'ny synodam-paritany ambombe androy no tompon'anjara kanefa moa no ny fiangaviana sy noho ny hoe tsy avela ho banga koa ny ten'Andriamanitra dia nanaiky izany hampanolotra tena ny tenako ka ny ten'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny programantsika dia ho hitanareo amin'ny filazantsara araka ny Mattio azafady araka ny Luka toko faharoa amby roapolo Luka toko faharoa amby roapolo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka mijalona eo amin'ny andininy faharoapolo Luka toko faharoa amby roapolo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Anoho tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana Jesosy mba amin'ny apôstôly ary hoy izy taminy naniry koa aho raha naniry aho hiara-mihinana ity pasaky ty aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao aminareo fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ary nandray mofo izy
ary efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity ny tenako izay mena ho anareo izao no ataonareo fahatsiarovana ahy ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay aidina ho anareo ry ray masinao manamasinanay ny famorinana ny teninao ny fahamarinana amen ry kristiana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo amen banjina mandrakariva le fanevan'izao isan-keritaona fa 470 mitoby lehibe an-karamalaza izao isika ry havana dia ny hoe mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay miantsoana anareo Efesiana toko 4:8b rehefa nandinika ny ten'Andriamanitra izay anjaransika amin'izao ny tenako dia izao ny fanontaniana mipetraka atao an-tsaiko inona no mifandraisany ty ten'Andriamanitra ity ten'Andriamanitra anjarantsika ity zany amin'ny teny faneva izay vao novakitsika teo na raha lazaina amin'ny fomba hafa dia zao misy tokoa ve ato anatin'ity ten'Andriamanitra anjarantsika ity fampirisihana olom-boantso mba handeha miendrika ny fiantsoana azy ka ny famalina zany fanontany ry havana dia tsara raha mba faritana fohifohy eto miainga amin'izao ten'Andriamanitra izao miainga amin'ny famakina izao ten'Andriamanitra anjaratsika izao no atao hoe olom-boantso ny olona manao ohana moa no atao hoe olom-boantso ka mandeha miendrika ny fiantsoana azy ny valiny dia izao voalohany ny olona voantso ka mandeha miendrika ny fiantsoana azy dia olona mandray avy amin'Andriamanitra olona mandray avy amin'ny Jesosy Kristy sy mizara ho an'ny hafa ary ny faharoa ny olom-boantso ka mandeha miendrika ny fiantsoana azy dia olona miatrika ny mafy sy miohatra ny sankatsakana rehetra mba hatanteraka ny fikendren'Andriamanitra dia ny famonjena ny hafa ko dia hojanensika tsirairay ireo ataontsika hoe toetra na saka na maritra ny maha olom-boantso n'Andriamanitra ireo ry havana ny olom-boantso dia mandray sy mizara ho an'ny hafa ny olom-boantso n'Andriamanitra dia azo lazaina eto fa mahafaobe ihany
ka isika rehetra izay vita batisa tamin'ny anaran'Andriamanitra ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no tafiditra ao anatin'ny olom-boantso n'Andriamanitra. Mba ilazana fa Andriamanitra tena ny mihitsy no miantso, fa tsy misy olona manendry ny tena ny olom-boantso, fa Andriamanitra no miantso amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka ny olom-boantso dia mandray avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy tokoa, ary inona no raisiny, inona no azony? Mazava ho azy olona mandray famonjena izy, mandray finoana izy, mandray heo izy avy amin'Andriamanitra, mandray fitiavana izy. Eny ny zavatra raisiny olom-boantso ny avana dia mahafaoka ny fitahiam-panahy rehetra, ny fanomezam-panahy rehetra sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ary rehefa avy nandray ny olom-boantso dia tsy hoe hibitaka fotsiny fa nahazo izany avy amin'Andriamanitra, fa mitodika any amin'ny hafa, mizara ho an'ny hafa na mifampizara amin'ny hafa. Teny finy eto amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao ry havana, no iafenany ty toetra na sata mamaritra ny maha olom-boantso ity, dia ny tenin' Jesosy manao hoe raiso ity ka zarao eo aminareo. Tenin' Jesosy Kristy tao anatiny fiaraha-misakafo tamin'ny mpianany izany, mialohan'ny hiaretany ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana, ka dia anankiray ary tena fototra amin'ny fandehanana miendrika ny fiantsoana izany. Anankiray ary tena fototra amin'ny fandehanana miendrika ny fiantsoana ry havana, ny fandraisana izay omeny Jesosy sy ny fiainana izany. Ka raha apetraka ny fanontaniana hoe iza moa ny olom-boantso mandeha mendrika ny fiantsoana azy, dia tsy hafa fa izay mandray avy amin'i Jesosy ary miaina izany zava-boarainy avy amin'i Jesosy rano. Resaka fandraisana ny fanasan'ny tompo, mba hamora ny fandraisantsika ny toe-javatra na ny contexte. Resaka fandraisana ny fanasan'ny tompo no resaka eto, fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tena mamitsika tokoa. Ao no andraisantsika ny tena mandrany Jesosy Kristy izay atolony antsika ka ilazany hoe ity ny tenako ary ity ny rako, izay alatsaka
ho anareo ho famelan-keloka. Arak'izany ry havana dia mandray famelan-keloka isika, mandray fiainana isika, mandray fitiavana avy am Jesosy isika, nefa tsy mandray ihany araka ny voalaza teo isika, fa mizara sy mifampizara amin'ny hafa koa. Ry havana, tadio fa isika ny voantso rehetra no mandohalika manodidina ny altara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompony, ary ny rarina ny angatahana amin'ny tompo dia ny azahoantsika ny hevitra izany fandohalehana manodidina ny altara izany ao anatin'ny fandraisana ny san'ny tompo, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Eo isika ny mandohalika mandray avy amin'ny Jesosy Kristy. Eo isika ny mandohalika mandray fiainana, mandray hiry, mandray famelan-keloka, nefa tsy mandray ihany ho amin'ny tenansika tsirairay isika, fa mifampizara amin'ny hafa koa. Raisy ity ka zarao eo aminareo ho Jesosy. Mifampizara amin'ny hafa koa isika, ka mizara fitiavana amin'izay rehetra miray latabatra dia ny fiangonana manontolo ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo. Tsarovy ry havana, fa ny latabatry ny tompo dia latabatry ny fampihavanana sy ny fampiraisana, latabatry ny fifankatiavana, nefa mbola misy ihany olom-boantso mifangala, nefa sahy mandohalika eo amin'ny altara. Miray latabatra, nefa na ny fampijery na ny fampiaraba aza tsy vita, tsy atao. Natao fampizarana ry havana io latabatra io, natao fampizara sy izara amin'ny hafa ianao. Reo miantson'Andriamanitra mizara fiainana fa tsy mizara fahafatesana, mizara fitiavana fa tsy mizara fankahalana, mizara fifaliana, fiadanana fa tsy mizara korontana sy fahatavy-tohinana. Ka hitatsika amin'izany ry havana, miainga eo amin'ny andraisansika ny tena mandrano Jesosy Kristy. Hitatsika amin'izany fa tsy zavatra natao tao foana izany, sy zavatra natao fombafomba litorjika fotsiny ny fandohalehana eo amin'ny altara, fa fampiariariana ny firaisanaina amin'ny Jesosy Kristy, izay mivelatra koa amin'ny firaisantsika aina amin'ny hafa, amintsika samy olom-boantso. Ho dia meteza handray avy amin'ny Jesosy, nefa koa meteza hizara izany avy amin'ny hafa.
Ny zavatra faharoa sady farany riavana dia izao, dia olom-boanjo dia olona miatrika ny mafy sy mihoatra ny sakatsakana rehetra mba hatanteraka ny famonjena ny hafa. Zany ny olom-boanjo. Jesosy Kristy izay araka ny voalazantsika teo niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra mialohany hahafatesany tao ambony hajalia. Dia io ilay Jesosy, io ilay Jesosy nandray avy tamin'ny rainy ka tsy niheviny ny narangarangany sy niheverantena ny zavatra ny tao aminy fa niankina tanteraka tamin'Andriamanitra rainy izy. Arak'izany dia nandeha tamin'ny fanetrentena tokoa Jesosy nefa tamin'ny kery tokoa no nijoroany ny vavolombelona. Ny fiaraha-misakafo nataon Jesosy Kristy tamin'ny mpianany dia manana ny heviny manokana irazana ny fahafatesany Jesosy Kristy izay tsy maintsy ho sedrainy. Miatrika ny fahafatesana tokoa Jesosy riavana ary tsy nandositra satria fantany fa io no nanorahany ray azy. Io no antongiany ny dinany teto amin'izao tontolo izao. Ka na dia navesatra taminy azy izany dia tsy maintsy nobatainy ka tamin'izany nolazany hoe mikapoaka nomeny raiko ahy tsy ho sotroiko va. Ary na dia nitaraina aza izy nanao hoe raiko hoe sorianiko ity kapoaka ty dia izao ny teniny nefa aoka tsy ny sitram-poko no atao fa ny anao. Tsy tambosaina tokoa be dia be tokoa ny sankatsakana natao ny fahavalon'ny famonjena vetan'i Jesosy Kristy. Raha tsy hiteny, raha tsy resaka afa-tsy Jodasy isika izay lekeny aina fatratra ampandamoka izany famonjena izany. Eny hatramin'ny petira za dia fantatra fa nalaim-panahy koa isakana izany famonjena izany satria tsy nankasitraka ny filazany Jesosy fa ho faty teo ambony hazo jaliana izy. Ary io nolazany Jesosy taminy hoe mankanesa ato ivoky ianao ro Satana fa tsy misaina ny amin'Andriamanitra ianao fa ny amin'ny olona. Tsy maintsy miatrika amin'ny Jerosalema Jesosy, miatrika ny fahafatesana Jesosy fa amin'ny alalan'izany no ahatanterahany famonjena sy ny fanavotan'Andriamanitra izao tontolo izao. Miresaka olom-boanjo isika riavana izay tsy maintsy handeha mendrika ny fiantsoana. Samy manana ny olana sedrainy isika tsirairay eo maha olom-boanjo isika. Be tokoa ny sankatsakana, tsy tambosaina ny fanelingelinana eo amin'ny fijoroantsika amin'ny mahavavolombelona antsika.
kanefa tadio fa tsy misy olomboantso avelan'Andriamanitra hiasa sy hitonona samyrery. Tsy maintsy mandray mandrakariva eto indray ny hoe mandray avy amin'Andriamanitra dia tsy zavatra indray mandeha io fa manenika mandritra ny androm-piainantsika ka ny olomboantso eo anatrehan'ny olana sedrainy dia tsy olona mitonona samyrery, tsy olona mitanisa ny olana samyrery fa olona mandray mandrakariva, manovo mandrakariva ao am Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izay torina sy ambara aminy. Ka mila hery tokoa isika, mila fanohanana avy amin'ny Tompo tokoa isika ry havana, fa tsy afaka irearea hoe tena mandeha mendrika ny fiantsoanantsika tokoa amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika. Mitady hery avy amin'ny Jesosy sika, hery avy amin'ny fanahy masina isika izay miasa ao anatin'ny ten'Andriamanitra ho fampaherezana antsika. Ry havana, olomboantso n'Andriamanitra tokoa isika, ary zany no ifaliantsika ankehitriny. Satria raha nomena izao loha hevitra izao na izao faneva lehibe izao dia ny hampahatsiaro antsika fa tena olomboantso n'Andriamanitra tokoa isika. Nantsona isika ho ao amin'ny famonjena araka ny famaritana efa enitsika teto, nefa koa mbola antsona ho ao amin'ny fanompoana. Ka ataon'Andriamanitra fiasana eo amin'ny fampandrosoana ny asany eto amin'izao tontolo izao. Hoengena isika mba hatsiaro mandrakariva izany maha olomboantso antsika izany, ka tsy hanosy hosy izany amin'ny fitondrantena sy mendrika ny fiantsoana, fa hanoray mandrakariva avy amin'ny Tompo. Ka izay maha olomboantso antsika izay no iharihary eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, izay maha olomboantso zay no hita ny fiarahamonina eny fiarahamonina misy antsika, ka hipetrahany mahafanasina antsika. Satria izany no efa voalazan'i Jesosy, ianareo no fanasiny tany, ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Ka raha tsy manova eo amin'ny Tompo sika, tsy manova eo amin'ny Jesosy sika, dia tsy ahatoetra amin'izany mahafanasina sy mahafahazavana antsika izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny talohan'ny indrindra ka mandrakizay raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.